La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nandavo olona raha indray nivalana aretina coronavirus araky ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 androany. 7.7 kosa ireo tranga vaovao ka ny 7.7 amin'ireo dia eto Analamanga avokoa. Riverina indray ny fitakiana fiaraha-mitantana ataon'ny Antoky-Tim amin'ny fampiasana ny rodoben'ny mpanondra eto Madagasikara. Fitakiana izay tsy manaitra ny besin'ny maro intsony raha ny tantaram-pirenena sy ny fomba fanaovan'ny filoha teo aloha politika no jerena. Taoriana ny fanafonana ny fiara-miasa tamin'ny Air Austral, andalana ny famolavolana ny business plan ny Air Madagasikara raha nambara minitry ny fizantany sy ny fitanterana. Aorian'izay vao fantatra raha isokatra na tsy amin'ny fiara-miombonantoka hafa. Tsy mitsambitombo ny olona sy mamolotra sy vaky lanilany maneran-tany ho an'ny Madagasikara manokana manodidina ny 3 arivo no fantana nanomboka ny taona 17 Maro amin'izy ireo ihany koa no tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mandidy an'ny Chine anakatona ny masivoany ao Houston ny Amerikanina fanapa-kevitra izay milohan'ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa. Mandrahona ny andray fanapa-kevitra mamaly izany ny fanjakana sinoa. Nentidindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Ekolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nandavo olona iray indray nivalina aretina coronavirus araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 tamin'ity androany ity. 7.9 kosa ireo tranga vaovao araka izay tasitra izay hatrany tinara tsy mandresy. Ny ampiray indray ireo lavon'ny Covid-19 araky ny antotanisa ofisialy nentin'ny mpitondra teny ny ivitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 androany. Tsy nitombo isa kosa ireo marary manaraka fitsaboana ahitana sorotraretina mahery vaika. 7.7 ireo tranga vaovao voamarina fa coronavirus ka ny 7.7 amin'ireo dia teto Analamanga avokoa. 7.20 tany amin'ny faritra Vakinakaratra, nahitana tranga 4.10 kosa tany amin'ny faritra Matsatra ambony, 2 ho an'ny faritra Atsimo andrefana, 2 ho an'ny faritra Atsinanana, tany amin'ny faritra Nalanjorofo nahitana tranga iray, faritra Diana 3, Boeny 5 ary Sofia tranga iray. Tsy fantatra mazava kosa ny mahakasika ireo tranga 4.10 hafa. Dia nisan'ny ny olona lavo anankiray ny forme grave mijanona 4.20, nisan'ny sitrana somatsara 7.7 ary ny isan'ny tranga vaovao dia 7.20 sy 200. Aretina mora mifindra ny coronavirus, ilaina hatrany noho izany ny fanohizana ny fanarahan'ireo fepetra ara-pahasalamana sy fitandremana. Mora mifindra efa voaporofo fa tena mora mifindra io coronavirus io, tena mora mifindra izy io ary efa voalaza hoe raha tsy misy fepetra atao mihitsy hoe esorina ny tsy manao masika zany tsy manaja nelanelana dia olona ray mety mamindra olona 3 dia isao arak'izany fa tena amanjatony maromaro ao anatin'ny ray volana no mety ho amindran'ny olona anankiray dia le olona ray amanjatony amindrany efa any amin'ny 700 iny mamindra amin'ny olona 4 indray dia izay mahatonga an'io miazakazaka be rehefa io ao tsy voahaja le geste barrière. Efa bolana taoriny nidira ny valana aretina teto Madagasikara, tafakatra iraika amin'ny 7.7 ireo tranga voamarina fa coronavirus ary efa miparitaka manerana ireo faritra maro samihafa ity valana aretina ity ankehitriny. Mahery ny 200 ny mpitsabo tsy miankina andray an-tanana ny fitsaboana ny Covid-19 amin'ny faritra Analamanga. Tsy tokony anova ny protocole de soins izay napetraky ny ministera ny fahasalamana ny fisiana izy ireo ho ny olafitry ny mpitsabo tamin'ity androany ity. Ivy Richard. Taorian'ny antso nataon'ny mpisehatra ny fahasalamana rehetra ifanolotanana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Manativin-darana ny mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ny hopitaly sy ivitoerana manokana mandray an-tanana ny Covid-19 ny mpitsabo tsy miankina eto Madagasikara. Mahery ny 200 hatramin'ny androany efa nisoratra anarana ho an'ny faritra Analamanga
araka ny tatitra avy amin'ny olafitry ny mpitsabo. Ny eto Analamanga zany zay efa tratrandro zany dia efa misy 200 mahery cabinet libre, ny dokotera tsy miankina zany no fansoratra anarana dia io zay manomboka mizara io zany fitaovana ho anazy ireo. Ny any Toamasina misy eo amin'ny 570 dia ny Moramanga misy 10. Ireo aloha zany no nenjehanay izao voalohany zao hoe maika be mihitsy ny fampitaovana misy ireo. Namporisihana manokana anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao, ny mpitsabo ara-dalàna misoratra anatiny olafitry ny mpitsabo. Na izay na tsy izay, tsy tokony hivaona amin'ny fomba fitsaboana napetraky ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka amin'ny fandraisana an-tanana ny marary ny Covid-19 ny fiasan'ny mpitsabo tsy miankina. Misy protocole efa soro-dalana zany napetraky ny ministera. Raha mbola azo atao zany dia iny daholo no arahan'ny mpitsabo rehetra rehefa mitsabo Covid. Arakaraky le olona raisina ihany nefa mety misy tsy mahazaka an'ity fanafody ity na ohatran'izany dia voatery manofa le fanafody. Arakaraky ny toe-pahasalamana koa raha sendra fa misy fahasarotana voatery mampiditra hopitaly ohatr'izany zany. Raha manodidina ny 504,000 mpitsabo tsy miankina hatreto, tsy ampy 500 araka izany no handray an-tanana ny fitsaboana ny Covid-19, ho famporisihana azy ireo sy ho fanamafisana ny fiarovana amin'ny fandraisana an-tanana ny marary. Nanomboka omaly ny fandaminana ny fizarana ny fitaovana avy amin'ny UNICEF fa omena mpitsabo tsy miankina eto Madagasikara. Mpianatra Ozandary misy 5 ao Ambositra ary 20 any Moramanga ny fantatra hatreto fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus amin'izao fotoana izao araka ny tatitra ny Gendarmerie Pirenena. Henri Florian. Ny ainga avy tamina mpianatra iray nahitana ny fambarana coronavirus no nanaitra ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny sekolin'ny Gendarmerie Pirenena ao Ambositra ny antso mivantana ny CRCO Amoronmany hanatanteraka ny fizaham-pahasalamana teo anivon'ny sekoly. Fantatra fa taorin'ny fitiliana natao nahitana tranga miisa 5 teo anivon'ny sekolin'ny Gendarmerie Pirenena ao Ambositra raha toka nahitana tranga 20 hafa ny tany Moramanga. Any Ambositra amin'ilay sekoly fampiofanana Ozandary dia misy tranga izay efa nanaovana fitiliana ka nahazoana ny valiny, misy 5 izy ireo. Fa ny mpianatra kosa izay manana solotaretina dia fa mahery 200 amin'izao fotoana izao. Ny any Moramanga indray dia misy fitiliana efa natao ihany koa ary fahafantarantsika azy moa tany Moramanga faritra aloatra Mangory iny dia efa nandritra ny fotoana ela no nianaka tany ny valanaretina. Noho ny fepetra amin'raisina dia zao vao tafiditra amin'ny sekoly ny Gendarmerie sekoly ambony Gendarmerie Moramanga ivalanaretina io ka ny fitiliana natao zany dia nahitana fa misy mpiofana sy mpampiofana na tompon'andraikitra amin'ny sekoly miromboroapolo no ahitana ny odikaretina amin'izao fotoana izao. Malona ireo rehetra ireo fepetra maro samihafa no efa napetraka tsy hiparitany valanaretina amin'ireo toerana roa voalaza ireo amin'izao fotoana izao. Zara roa zany izy amin'izao ao aloha zany ny fampiboana ireo mpianatra izay tsy misy sorotaretina. Zany hoe atoka toerana zany izy ireo amin'izao fotoana izao dia mihiboka tsy mihetsika amin'ny toerana misy azy. Ao ihany koa ny mise en quarantaine na fanidina indray kosa ireo izay ahitana ny sorotaretina. Dia eo koa raha mbola mizara roa zany hoe tena fanidina hermétiquement an'ireo izay fa cas positif dia ny fanidina amin'ny toerana anankiray kosa ireo misy sorotaretina. Zay aloha zany no fepetra voalohany. Fepetra faharoa dia efa petraka any amin'izy ireo ary mbola mafisina any amin'ireo sekoly anankiroa ireo ny fanajana ny geste barrière hoitsika amin'ny fiteny baiko isan-karazany dia amafisina ihany koa ny tsy fahazahoana mivezivezy na réglementation ny fivoahana sy ny fidirana ao amin'ny sekoly. Zay koa zany no namafisina ihany koa. Dia ankoatran'izay moa zany dia ao koa ireo fepetra isan-karazany amin'ny fisorohana, zany hoe ny fanamafisana amin'ny alalan'ny fanafody isan-karazany ny immunité na ny hery fiarovana any amin'ireo mpianatra zay mbola tsy voa. Raha ny fanazavana trany efa manaraka fitsaboana ireo mpianatra Ozandary voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus ireo amin'izao fotoana izao raha toka manaraka fitsaboana ihany koa ireo izay ahitana ny sorotraretina.
raha ny fanazavana azo avy eo anivony tompon'andraikitra eo anivony zandarmeripirenena hatrany sy azo ifamezivezena avokoa ireo sekoly ny zandarmery ireo amin'izao fotoana izao ary nahato ihany koa ireo fampiofanana rehetra malona ny toejava-misy eo anivony sekoly amin'izao fotoana izao. Nanolotra ary niraisana tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny CHUG raha ireo fitaovana anampinina amin'ny fitsaboana ny coronavirus avy amin'ny fanjakana frantsay tamin'ny alalana masivoany monina sy miasa eto amintsika. Isan'izay fanampina izay ny respirateur Macaire izay mitentana hatrany amin'ny 4,4 euro. Nanozatsika ny vaovao kosa indray tsy tana intsony miverina indray ny fitakiana fiara-mitantana izay ataony antokotim amin'ny fampiasana ny rodobe ny mpanondra eto Madagasikara. Fitakiana izay efa tsy manaitra ny be sy ny maro intsony raha ny tantara-pirenena sy ny fomba fanaovan'ny filoha teo aloha politika no jerena. Ka eto Andriatsila. Nanao fanambarana ny eo anivon'ny RMDM izay ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no filoha mpitarika mitaky fandravana ny gouvernemanta ka ametraka gouvernemanta fiara-mitantana. Fitakiana izay efa tsy manaitra ny rehetra intsony raha ny tantara teto amin'ny firenena no jerena. Raha tsy ivina nitondra irerin'ny firenena ny filoha Ravalomanana sy ny antokotim nandritra ny 7 taona. Ny taona 2020 nisy ny hetsy-bahoaka sy ny fidinana an-dalambe ka nametra-pialana sy namindra ny fahefana tamin'ny miaramila ary ny alokaloka tany Afrika Atsimo taorian'izay. Avy any Afrika Atsimo nanao tsindry tamin'ny alalan'ny SADC ary nangataka fiaraha-mitondra. Arak'izany nandray anjara feno tamin'ny fitantanana ny firenena ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 nandritra ny fitondrana teteza mita. Nitazona ministera maro sy toerana ambony maro tao amin'ny fahefanam-panatanteraka. Nitazona ihany koa ny filohan'ny CT izay androm-panjakana. Nitazona ny filoha lefitry ny CST ary nanana mpikambana maro teo anivon'ireo androm-panjakana roa ireo. Nanana kandida ho filoham-pirenena ny taona 2020 ary tsy lany ny kandida nitoanan'ny tim tamin'izany fotoana. Tamin'izany fotoana efa nisy ny filazany antokotim fa tsy nisy na inona nandeha nandritra ny teteza mita izay nandraisan'izy ireo anjara feno tao anatin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Toy izany ihany koa no nitranga nandritra ny fitondrana SVM izay notarihin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Rehefa tsy lany nangataka fiaraha-mitondra nandritra ny fitondran'ny Hery Rajaonarimampianina ka nahazo ministera vitsivitsy sy nitoeran'ny filoha lefitra teny amin'ny antenimieram-pirenena Rotonta. Niara-nitondra tamin'ny SVM nandritra ny 4 taona sy tapany ny antokotim. Nandritra ny fiaraha-mitondra io tsy karitra fa sady ao anaty fitondrana no niezaka hatrany nitady izay fomba androdanana ny fitondrana Rajaonarimampianina. Ohatra amin'izany ny fandraisan'ireo solombavambahoaka tim manjara feno tamin'ny fanaovana soni ny déchéance ny filoham-pirenena tamin'izany ka nahatonga ny resaka pacte de responsabilité ny taona 2020. Teo ihany koa ny fanaovan'ny solombavambahoaka tim ny motion de censure ho an'ny gouvernemanta Ravelonarivo ny taona 2020. Ny taona 2020 rehefa nahita fa nanomboka ny amafy ny fitakiana nataon'ireo solombavambahoaka mpanohitra nivadika tanteraka ary nilaza fa mpanohitra ihany koa ny tim. Isan'ireo nanamafy sy nivohy fa fitondrana feno kolikoly tsy manaja ny demokrasia tsy mijery ny sosialim-bahoaka sy ny maro hafa ny antokony fitondrana SVM izay niarahany tantana nandritra ny 4 taona sy tapany. Tonga ny fifidianana ny taona 2020 resy ny kandida Andry Rajoelina teo amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary hita ihany koa fa vitsy ny olom-boafidy teo anivon'ny antokotim na solombavambahoaka na ben'ny tanàna. Ohatra 9 amin'ireo solombavambahoaka misy araiky amin'ny 50 eny amin'ny antenimieram-pirenena ny solombavambahoaka tim raha toa ka araiky amin'ny 20 izany ny taona 2020. Ny ben'ny tanàna izay miisa 70 raha toa ka ny isa 420 ny taona 2020. Raha io antotanisa io ny enatrany ny olom-boafidy amin'ny anaran'ny antokotim. Rehefa tsy tafiditra tao anatin'ny gouvernemanta ny antokotim hatramin'ny jiron'ny fitondrana amin'izao fotoana nanao ny fanao hatr'izay mandray teny roa milaza fa mpanohitra kanefa ny mifanohitra amin'izany no sary hita eny amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny fandaniana ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay nandraisan'ireo solombavambahoaka tim manjara ary nifidy 100 isan-jato. Ny 20 febroary lasa teo nandritra ny fiaonam-be nataon'ny antokotim teny amin'ny bypass mbola nanamafy ny filoha nasionaly ny antoko fa mpanohitra ary mijoro amin'ny mampanohitra azy. Ankehitriny tonga ny valanaretina COVID-19 efa nanambara fa andefa vola fanampinan'i Madagasikara hiatrena izany ireo mpiara-miombinantoka sy mpamatsy vola. Fanampin'izany ireo fanafody sy fitaovana isan-karazany ahafana miatrika izany. Nipotra ihany koa ny tim manampy antso mpanao gazety ary nilaza fa tokony hiaraha-mitantana ny vola.
fangatana sy faneho-kevitra izay toa mifanohitra amin'ny andrasan'ny be sy ny maro raha ny andry andraikitra ho raisina na fanampiana na torohevitra avy amin'izy ireo ny vahoaka tsy nisy afa-tsy ny famerenana ilay hoe fiaraha-mitantana. Misy aza ireo milaza fa famporosihana nao zavatra hafa no hita manoloan'izany. Ohatra amin'izany ny fanehoana ampaibe maso, ny tsy fankasitrahana ny CVO. Amin'izao fotoana tsy voatazona intsony ny faniriana, ny verina ary ny poitra hatrany ny fangatahana fiaraha-mitantana. Izany ve no antom-pisian'ny antoko-panohitra ny angataka fiaraha-mitantana raha vao misy fotoana na tranga ahafahana milaza izany. Fanontaniana mipetraka ihany koa manoloan'izany ny hoe tena tombotsoa ambonin'ny firenena marina ve no katsahiny sa ny tombotsoany antoko sy ny fitadiavana toerana ahafahana mitandam-bola eo anivon'ny ministera sy hisitraka tombotsoa manokana. Manana fandarana asa ve izy ireo ka ho afaka hanatanteraka izany sa ny fahazoana toerana no tadiavina? Resy lahatra amin'ny velirano izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ve izy ireo raha fiaraha-mitantana no takiana, midika izany fa manana tanjona iraisana sy politika fampandrosoana iraisana. Taoriana ny fanafoanana ny fiara-miasa tamin'ny Air Austral andalana ny famolavolana ny business plan ny Air Madagascar raha nambaran'ny ministry ny fizantany sy ny fitaterana. Aorinan'izay voafantatra raha isokatra na tsy amin'ny fiara mombonantoka hafa. Misy larana ary zao. Mitoy ny fanarenana ny Compagnie Nationale Air Madagascar taoriany fanafoanana ny fiaraha-miombonantoka tamin'ny Air Austral. Ny famolavolana ny drafi-panarenana no andalana amin'izao raha nambara ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany. Raha tonga zany dia miala daholo ireo administrateur ny Air Austral tao amin'ny conseil d'administration Air Madagascar satria efa tsy izy tsony izy. Dia amin'izao zany ny étape manaraka dia sy maintsy apetraka aloha ny conseil d'administration vaovao. Eo zany no fampidiniana araka resana amin'ny CNAPS satria izy moa ny actionnaire ao dia ho jerena izy. Rehefa vita zay conseil d'administration zay dia sy maintsy mametraka direction vaovao satria ny Air Austral zany efa tsy mitana tsony. Dia mametraka direction vaovao amin'ny Air Madagascar. Dia amin'izay fotoana zay ihany koa dia efa manomboka ihany koa tsika amin'izao efa mieritreritra hoe business plan vaovao amin'ny ho avy ny Air Madagascar. Zany zany ny dingana manaraka miandry antsika amin'ny fieritreretina no avy ny Air Madagascar. Arak'izany ho fantatra tsy ho ela ny votoatin'izay drafi-panarenana izay, ho fantatra ihany koa ny teti-bola marina ilaina entina manatanteraka izany. Io zany rehefa vita le business plan-tsika vaovao dia ho fantatritsika hoe ina marina amin'ny besoin. Dia arakaraka le besoin izay mipetraka eo hoe zaka ny fanjakana sy ny CNAPS rery ve mametraka an'izay besoin zay, ina moa no sokafantsika raha efa zakantsika izy. Raha ohatra ka tsy zakantsika izy fa tena manana ambition be alavitra be itsika dia hoe sao dia mila partenaire vaovao hiditra ao anatin'ny Air Madagascar hanampy antsika hanatanteraka an'izay business plan vaovao apetraka izay dia mety hisokatra tsika. Androany zany fijeriko azy aloloatra no mieritreritra ina no atao alolo avoaka le business plan araky ny satria tsika hanova flotte, hanova stratégie, hanova marché. Zany rehetrarehetra zany ivoaka anaty le business plan ary efa voaka io dia eo tsika maka décision amin'izay hoe vitantsika rery ve sa hitady partenaire. Raha tsy ahirina hatreto aloha izany dia miverina manontolo amin'ny fanjakana malagasy ny CNAPS ny fitantanana any Air Madagascar. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray zava-dehibe ny fijanonana any tokantrano isorohana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus. Araka izany namoaka ny application finday Star naka ny orinasa Star ahafahan'ny mpanjifa manafatra ireo vokatra Star any amin'ny toerana izay misy azy. Abraham Randriama. Fepetra anisan'ny mahomby isorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus ny fijanonana any an-trano. Manoloan'izany anisan'ny manampy ireo mpanjifa azy anaraka izany fepetra izany eo anivon'ny orinasa Star. Antony namoahan'izy ireo ny application finday Star naka. Ity farany izay ahitana ireo vokatra Star rehetra. Azon'ireo mpanjifa araka izany ny manafatra amin'ny vokatra ilainy any amin'ny toerana misy azy. Application Star naka dia ahafahana manao commande en ligne ireo vokatra Star. Misafidy ny ireo vokatra izay tiany mpanjifa ary afaka livrena avy hatrany. Misy prestataire moa zany afaka milivre
dia an'izany prestataranay dia manaraka tsara ny norme d'hygiène et de sécurité. Ankoatr'izay, ahafahana mahita ireo toerana ialana voly eto Madagasikara ihany koa ny Starnaka raha ny fanazavana. Ao anatin'ny Starnaka dia afaka ahitanao ireo bon plan sy restaurant rehetra misy eo akaikinao. Raha ohatra anefany ka misy ireo établissement restaurant izay tsy ao anatin'ny Starnaka dia afaka micontacter direct ny Star izy ireo dia ho ampidirinay maimaimpona ao anatiny. Tiako marihana farany fa nanokatra page Facebook izy Starnaka ahafahany ireo communauté Starnaka mifanerasera sy mifanakalo ary misy animation toy ny jeu ho atao ao mba ahafahan'izy ireo mahazo loka. Hatreto, eto Antananarivo no anombohana ny fampiasana ity application finday ity ary maimaimpona ny fahazon'izany. Tonga tao fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny sosialy bahoaka amin'ny zao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanamboarana ny terrain synthétique ao amin'ny district Anambohidratrimo rehefa avy eo. Mahazo cadeau daholo miaraka amin'ny Telma. Nividiana tolotra manomboka amin'ny arivo ariary dia tsy maintsy mahazo cadeau ianao. Misy fisarihana isan-kerinandro azahoana loka ary izay ihany en fito août ny fisarihana ireo loka goavana be Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Poco F2 Pro 5G, Samsung S20 Plus 5G. Mandray anjara amin'ny fisarihana isan-kerinandro tsy amin'ny farany lalao daholo izay mividy tolotra Telma manomboka amin'ny arivo ariary. Fika kely mitombo arakaraka ny vidin'ny tolotra vidiana, ny vitana azahoana ireo loka goavana. Alefa! Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. لما بيك مرنت سميتي رفيسن ماتيز بيك إسانان Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Verina eto amin'ny fampalalam-bavao isika. Tsy mahafeno ny banga amin'ny filana amin'ny fiainana andavanandro ny fanampiana avy amin'ny fanjakana noho ny famerana ny fotoana iasana raha nambaran'ireo tokantrano izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Tokony hijerena vahaolana manoloana izany raha ny fanazavana azo io nasaina sy androna tena. Ny amafy ny fitadiavam-bola hatramin'ny niverenana tamin'ny fiboana tanteraka teto Antananarivo ka nampiatoana ireo fiara fitateram-bahoaka. Ny tongotra no miasa ho an'ireo mpiasa tena na io andehaka entana na andeha hivarotra. Toa ity renim-pianakaviana ity Soavimasoandro Andravoangy Soavimasoandro atao ty tongotra isan'andro andeha hivarotra trondro. Raha ohatranay zao tsy maintsy mandeha mitady vola satria tsisy manampy efa za reny dia tsy maintsy mandeha.
Am-dimy dia miala aty an-trano. Tonga any amin'ny enina dia manomboka varotra, tonga any amin'ny 12 dia mamody raha lany netana raha tsy lany. Surtout izay ny sisin-dalana. Ny tsena tsy misy. Nanomboka tamin'ny enina maraina zao mivarotra zao vao nody. Nefa netana kely. Indraindray 9,000, 7,000 farafabetsany. Ana manokana zao efa mianaka izay. Manano tena, mamelona zazatelo. Efa nahazo fanampiana ve? Mbola tsy nahazo misy aloha hatreto. Manoloana ny fisiany hetsika sosialim-bahoaka ankehitriny izay nataon'ny fanjakana hanampiana ireo fianakaviana marefo. Nahitana fianana izany raha oharina tamin'ny tosika fameno teo aloha. Tsy ampy nefa tsy mitovy amin'ny tsy misy hoy ity ren'ny mpianakaviana. Vary kilo vary ity amintsika moa zao am'izao 2,000. Dia tokony hoe vary any amin'ny 10 kilo any zany. Dia menaka amina litra ray. Dia voamaina mbola tsy fatako hoe ohatrinona ny anazy ny kilao amin'ilay voamaina. Dia ohatr'izay zao ny azo atao amin'ilay izy fa raha ny ankoatran'izay nga mahazo ankoatr'izay ilay voly. Fa raha izany tsy havita fiainanao tiny izany 3 alina izany ka. Dia raha ohatra na manokana zao ilay varotra mangazy ohatran'izao zao. Dia raha malamy mangazy ray vilany zany fa tonga ilay amin'ny 12,000. Dia io mangazy ray vilany io nefany a. Dia mividiny io mangazy ray vilany io raha amidy io amin'ilay ray vilany 45 nenay matra vilany ampiasaina. Dia ray alina vidina an'io. Dia eritrereto an'izany hoe ray alina. Anasorana vidina mangazy, anasorana vidina saribao. Ohatrinona sisa zany ao anatin'ilay ray alina. Fa raha olona hoe tokatena aloha dia mety an'ilay 3 alina izy rery. Fa raha olona hoe manambady amanjanaka hoe mamelona kizy tsy mety ilay 3 alina kosa. Ity ren'ny mpianakaviana ity efa nisitraka ny tosika fameno teo aloha izy izay nitetina iray tsy ariary. Herinandro no nanampiny ny tao an-tokantrano raha nanambarana dia lany izy 10 mianaka. Le izy aloha zany tsy tena hoe mahafa-pahasahiranana fa mba ohatra hoe nahazo saribao zao ny ana ray kitapo dia menaka dia akolazina kizy dia zay dia lany. Vary 20 kapoaka ihany nalako tamin'izay satria le any am-pianarana mandodina koa hoe tsy maintsy naloa le akolazy raha nisy ary ny confirme ny akolazy mpianatra zao ny anay 100,000 ny anankiray. Dia vao ny anankiray 2 volana ary ny voaloha fa ny anankiray mbola tsy naloa hatramin'izao. Izy aloha zany mbo afa manao an'izay azony atao ihany koa ny fanjakana. Ny tena koa nefa miboka dia izy tsy hita ifanomezantsiny. Amme ana fitondrany ianao izy koa ary mba afa manao an'izay azo atao. Iteny ray ianao hoe vahana daholo ilay aretina ary ato vao mahay miparitaka. Saika andraisan'ireo tokantrano teto amin'ny fokontany Soavimasoandro izay mivelona amin'ny fiompiana ny fivarotana ireo kisoa amam-borona ankehitriny vokatry ny fahasahiranana. Tsy ampy ny vola ividianana ny sakafon'izy ireo. Ho an'ny fianakaviana hafa nanaovana fanadihadiana, tsy mahasehaka ny fatiantoka vokatry ny fahakelezan'ny fotoana ahafahana miasa ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Mitoy ihany koa ny fizarana tike ranambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny centre régional de commandement opérationnel Covid-19 Analamanga. Atao lahara-pahamehana ireo izay mbola tsy nahazo teo aloha sy ireo fianakaviana marefo fanadina. Telo no hetsika mandeha ankehitriny eto Antananarivo renivohitra tanterahin'ny centre régional de commandement opérationnel Covid-19 Analamanga. Voalohany amin'izany ny fizarana ny tambavy Covid Organics, faharoa ny famendrahana ranom-panafody amin'ireo toerana be mpandalo, ary farany ny hetsika sosialim-bahoaka natao hanampiana ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana eto Antananarivo renivohitra. Ny eo amin'ny tosika fameno sy ny eo amin'ny sosialim-bahoaka, tosika sosialy dia tena ny commune zany no tena mandray an'le izy ary efa eo ampanataterahana an'izany hoe alao mba jerevana ilay olona tena sahirana sy tokony isitraka anazy ny tokony isitraka an'ireny fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana ireny mbola ao anatiny fitohizan'le izy zany izay hatramin'izao ao ny fizarana ny Covid ao ny fandrarana fanafody dia ny tosika fameno moa zany dia mbola mitohy ihany koa ny ataon'ny commune. Natao laharampamenana teo anivon'ny boriboritany voalohany sy fahadimy no ireo toerana ireo nahitana ny taha ambony amin'ny olona voan'ny coronavirus.
Fianakaviana marefo manodidina ny 7,4 sy 1 hetsy no voasoratra anarana tamin'ny tosika fameno andiany voalohany, ka ny 3 sy 1 hetsy tamin'ireo no nahazo. Ireo fianakaviana marefo misy 5,4 tsy nahazo tamin'izany no atao laharam-pamena amin'ity andiany manaraka ity, ary miampy ireo 2 nanao fitarainana. Araka izany, tsy misy intsony ny fisoratana anarana vaovao amin'ity andiany ity, fa ireo fianakaviana marefo manodidina ny 5,4 efa voasoratra anarana no isitraka ity fanampiana ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana ity. Miato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fandraisana ny taratasy fangatana fampiakaram-bady amin'ireo boriboritany misa 4 eto Antananarivo renivohitra. Misy ihany anefa ny service minimum eny amin'ireo boriboritany ireo ny alarana efso. Tsy mandray ny service mariage mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo boriboritany misa 4 eto Andrenivohitra raha vao noverina tao anatin'ny fioboana tanteraka ny teto amin'ny faritra Analamanga. Izany fanazavany ny tompon'andraikitra nanaovana fanadihadiana androany. Dia ny mariage service mariage tsy mandray intsony izay fa rehefa nanao demande teo aloha ny faranana petra niraisy ny boriboritany rehetra io ilana n'le fibosehana sy le fifangaroana be. Le olona ihany koa ny sotominy ny dossier mieritreritra izy amin'le hoe confinement dia olona vitsika fotsiny niraisina. Dia aloha izy vita ny confinement zay vao manao mariage satria mba te hanatrika fianakaviana. Dia izay koa moa miezaka ny tsy hampiditra olona betsaka loatra dia efa mitenenina mihitsy hoe alao aloha ajanona indray aloha mariage fa ny olona izany tsy dia nisy nangataka intsony fa fatany le confinement dia fatany le fepetra hoe vitsikely. Na eo ary ny valanaretina coronavirus, misy ihany ny service minimum eny amin'ireo boriboritany rehetra. Misy araka izany ny lamina izay efa napetraka ka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro no fisokafan'ny birao. Ferana ihany koa ny isan'ny olona raisina ao anatin'ny iray andro. Service minimum zany dia tsy maintsy ataonay ny raisina ny fanambarana fahaterahana, déclaration de naissance, fanambarana fahafatesana, déclaration de décès, dia raisina koa ny mamoaka ny atao permis d'inhumer koa zay andevenana. Le olona raisina eo amin'ny fanambarana fahafatesana sy fanambarana fahaterahana zany dia ny feranay ho 3 isan'andro. Satria malalaka ny fotoana mandritra ny 2 volana izy afaka manao taratasiny dia ferana 3 isan'andro mba ilana amin'le fibosehana sy le olona maro loatra ty amin'ny birao. Satria ny mpiasa mifandimby miasa ny mpiasa ato amin'le service minimum. Raha tsy ahivona, manana 3 andro ireo olona hanao fanambaram-pahaterahana sy fahafatesana. Ho fitsinjovana ny fandehanan'ny raharaha, misy ihany koa ny fanaovana ny taratasy sasany toy ny légalisation sy ny certification, ny taratasin'ny olona mila maika izany. Ho an'ny kopim-pahaterahana, iray andro aorian'ny fangatahana vao vita izany araka ny laminy. Manaja ny fepetra ara-pahasalamana ihany koa ireo boriboritany ka entitra amin'ny fampiarana izany toy ny fanaovana ny arotava sy ny fanasana tanana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mitsambitombo ny olona sy mamolotra sy vakilanilany maneran-tany ho an'ny Madagasikara manokana manodidina ny 3,000 ihany no fantatra nanomboka ny taona 17 sy 2,000. Maro amin'izy ireo ihany koa no tsy mahazo fijaboana araka ny tokony ho izy. Ivrisha. Zaza sy mahazo vakilanilany iray no teraka isaky ny 3 minitra maneran-tany. Na isan'ny firenena ahitan'izany betsaka azy Madagasikara. Mandidina ny 3,000 ihany no fantatra araka ny antotanisa azo. Ny tsy farisian'ny sy mahazo vakilanilany miseho imasom-bahoaka no antony tsy hananana ny antotanisa mazava. Miseho amin'ny endriny maro ankilan'ny fahavoazana raha ny fanazavana. Ao ny fente labiale simple sy ny fente labiale alvéolaire, izany hoe izy io ny molotra no izy vaky eto. Dia misy koa ny molotra vaky fotsiny, misy koa nefa tonga hatraty amin'ny orana aty ambony ety. Misy indray ny fente labiale secondaire, ao anatiny ao ny fente vélaire sy ny fente vélo-palatine, izany hoe ao anatin'ny ativava no misy vakilanilany. Dia izy io misy ny hoe fente unilatérale, fente bilatérale dia mety mitambatra. Kanefa koa misy ny fente labiopalatine izay araka ny hoe sy mamolotra na vakilanilany izay. Sady vaky zany ny molotrany no misy gokany ao anaty lanilany, izany lanilany moa ny ativava ambony. Maro araka izany tsy misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ka mizaka ny fiantraikany amin'ny lafiny maro, indrindra lafiny ara-pahasalamana. Isan'izany tsy fahaizana miteny sy ny tsy fahafahana misakafo araka ny tokony ho izy, noho ny olana eo amin'izay lanilany izay.
io ihany koa ny fahavoazana ara-tsaina no ny fanilikilia ny fiarahamonina. Mila fandraisana fipetrahaingana ny fitsaboana azy ireo manoloana io. Ny antony tsinona raha ny recommandation zany dia hoe raha ohatra izy ka ny sy mamolotra fotsiny dia tsara raha voadidy alohan'ny fahatelo na fahinim-bola ny zazakely. Eo amin'ny fahatelo fahinim-bolana eo zany. Raha ohatra ndray izy ka ny ato vaky lanilany dia tsara raha voadidy alohan'ny 12 à 18 mois. Fa nefa ny araka ilay tenentsika teo maro izy ny ambanivohitra any tsy mahafantatra ny velona tamin'iny ilay ankizy aretina tsy mahafantatra ilay izy aloha tsy hoe rehefa sy mamolotra dia tsy maintsy mata zazakely mety mivelona tamin'iny izy tany ambanivohitra tany dia mety hoe efa 5 taona izy vao tonga aty aminay ohatra na tonga tamin'ny hôpitaly na tamin'ny dokotera dia diny izy vao voatra tsara fa eo amin'izay zany no hoe mila atao tsara ilay soin d'accompagnement milazaiko teo. Mandidina indray tapitrisany sara ny fandidinany sy mamolotra sy ny vaky lanilany eto Madagasikara. 5 minitra hatramin'ny adiny iray mahery ny fandidina, ka mety handalo fandidina indroa na intelo no olona iray arakaraka ny fahavoazana. Mariana Isakonjolay toy izao ny iray volany sima sy ny vaky lanilany manirany-tany. Niroso tamin'ny fidinana ifotony teo anivon'ny mpitandro ny filaminana telotota tamin'ity androany ity. Tsikaritra fa niena ny fandikan-dalàna eny anivon'ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao fanadina. Voahazy amin'ny ankapobeny, ny fepetra makasika ny fitaterana sy ny fifamoivoizana eny anivon'ny lalam-pirenena faharoa iny amin'izao fotoana izao, noho ny fandraisana ndraikitry ny mpitandro filaminana, na eo aza ny fioram-pefo madinidinika ataon'ny mpamily sy ny mpitatitra. Ny ohatra ny 20 kilometatra miazo ny lalam-pirenena faharoa, miainga avy ao Tomasina renivohitra, ny fitsirina tampoka nataon'ny mpitandro filaminana telotonta, ny farimbolany teo anivon'ny tafika malagasy, ny polisy pirenena ary ny zandarmeria pirenena. Ny hena ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpitatitra amin'ny ankapobeny, raha ny zava-misy teny an-dalana androany maraina raha oharina tamin'ireo volana lasa izay. Ireo fiara-pitatitra olona manao ny zotra suburbaine no mbola ahitana fioram-pefo madinidinika, toy ny tsy fanajana ny isan'ny mpandeha ao anatin'ny taxi brosy. Ireo fiara lehibe avy aty an-drenivohitra no tena ray maso amin'izany, noho izy ireo mety alaim-panahaka hitondra mpandeha miainga avy aty an-drenivohitra, liazo ny faritry Tomasina iny. Ao anatin'izay zany dia mijery zay aty fotony ny fampiarana ny ireo baiko rehetra nampitaina makasika ny ty lalam-pirenena faharoa ity. Mahita moa zany tsika teo misy ny camion citerne camion mijerena daholo zany ny olona ao anatiny sy ny zavatra entin'zareo dia ny taratasy rehetra. Eo ihany koa misy an'ireo tomobila kely izay zavaina teo zany ahitana misy olona mihoatra ny ao anatiny, eo koa misy mitondra entana. Mijerena daholo zany reny amin'ny taratasy sy izay letreretina hoe mety fandikan-dalàna. Dia niezaka koa moa zany aty ampidirana toy izao mijery ny asan'ireo élément sur terrain zany, inona ny zavatra tafita aminy, inona no baiko azony, inona ny... Mitohatra anaraka izany ny fanaramaso sy ny fampiarana ny baiko amin'ireo mpitandro filaminana manao ny asany eny anivon'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao, manoana ny ady atao tsy hiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity. Eo ampamaranana kosa ny fanamboarana ny terrain synthétique ao amin'ny distrika Ambohidratrimo ankehitriny. Isy ny fandaminana manokana amin'ny fomba fikojakotsahana izany raha nambarany tompon'andraikitra Iona Saina. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay tanterana miaraka amin'ny governoran'ny faritra Analamanga ity terrain synthétique eto amin'ny distrika Ambohidratrimo ity eto Ambotahara. Ankehitriny ny 20% ny asa no vita hoy ny teknisianina. Ny fotodrafitrasa toy izao izay mariky ny fandrosoana raha nambarany ben'ny tanàna ao amin'ny kaominina Ambohidratrimo. Anisan'ny kianja efa filalovan'ny tanora hatramin'izay raha ny kianja eo Ambotahara ary dia nojerian'ny filoham-pirenena manokana izany kianja izany ka nivadika ho synthétique izy amin'izao. Anisan'ny anankiray tombony sady saritsara ho an'ny Ambohidratrimo amin'ny marevohitra ny distrika anazy ny fananana kianja manara-penitra synthétique ohatrin'io. Efa hita tokoa amin'ny izy ao amin'ny fandehany fa efa andalam-pahavitana isaorana betsaka ny tompon'andraikitra rehetrarehetra. Islam manokana mihitsy sahala amin'ny kianja manara-penitra rehetrarehetra iarahana amin'ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny dia tsy ho diso anjara amin'ny fandaminana amin'io ny commune Ambohidratrimo. Fotanjo no lalaovina eto izay mirefy 770 metatra ny halavany raha 780 metatra ny sakany. Mazaka olona arivo ny tribune centrale sy latéral taka ireo terrain manara-penitra rehetra isy izay ilaina mifanaraka amin'izany ity eto Ambohidratrimo ity. Toy ny fanembana alaonko sy alafady ao Marodoka
nosy be ka anaovan'ny mponina any an-toerana Antsoava ho amin'ny mpitondra fanjakana Gaëtan Andriatsilavo. Mitoy ary mitatratrano ny fanimbanan'ny alaonko eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny fokotany Marodoka na Ambanoro, tanàna lehibe voalohany tao Nosy. Mitaraina ireo mponina manoloana izany ary manao Antsoavo hijery fotony ny zava-misy any an-toerana ka hampiatra ny lalàna. Ireo mpanimba alaonko izay milaza fa misy olona miaro ka afaka manao izay tiany raha ny fitaraina n'ireo mponina ao an-toerana. Fahitako izao mivolagna hoe fa ro nastratasy fa mazava fa ro topin-draha ro. 8 heures haligny dia mpanjava madio ro mitetiky honko jusqu'à minuit. Izay mipetraka tsy lavitra io akaiky ambadika io. Lasa marobe ro mitetetiky izo io. Karakory raha karaha ty fa mila andrasana ndraikitra raha karaha ty fa mila podianana amindro hagny ndraiky. Navy amin'ny dalay tafara amizay izay misy chefonay ova varo mivolagna misy olo ambadikinay. Ankoatra ny mahalaonko azy, alafady ho an'ny mponina ihany koa Nosimbaina no izy ahitana ny toeram-pandevenana. Zay mbola fa misy taratasy nazondreo iny fa tsy anay fandeha taratasy io fa noho zay mpiasa komity KMD zay nanaogna raha nataondreo izy tsy jiaby hitatsika mipetrapetraka iny. Zay raha magaga zay mitany Marodoka ty. Io koa tany agnabo ty ta misy fasagna izy ty ato nitongisindreo tandreo raha mbolaza amin'ny tany jiaby ty ato ty io. Fasagna zay jeto jiaby ty agnabonabo izy tongisindreo io. Efa misy ny lalàna izay manan-kery eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara mandrara ny fanampahana alaonko. Tokony ampiarina io lalàna io na ho an'ireo mpanapaka na ho an'ireo maniraka ny anao fanapahana. Misy arrêté entre ministère naboaka ny ministre zany mi arrêté mikasiky tsy azo atao manapaka honko amin'ny tany Madagasikara ty izay fezin'ny dalàna 100 sy 2 sy 3 aligny tamin'ny 2014 ary 24 juillet zany 2014 koa niboan'ny io lalàna mandrara fanapahana honko zay. Kanjo hitatsika niany tia alaonko ty jiaby ty tankilan-dalagna ty kanjo izy niany hitatsika défriché zany izy somary mampalahelo fokon'olo ary nagnano fitarainana. Nanomboka ny taona 2017 no voatokana ho alafady sy ala arovana izay manana velaran-tany hatrany amin'ny 2 hektara ity faritra eto amin'ny fokotany Marodoka Nosy ity. Ka ny komité local de base sy ny komité mpanantanteraka ny dina ao an-toerana no mitantana sy miaro azy. Ny taona 2024 nisy olona napetraka natevina ireo mpiambina alafady sy arovana ireo. Taty aoriana ity farany no nanitatra sy namotika ny ala ary nanorina trano izay nefara tamin'ny disadisa. Mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fampotehana ary hitatra izany raha tsy misy ny fandraisana fepetra entitra. Isan'ireo zava-maniry manome karbona ny onko. Ny karbona no manampy amin'ny fiarovana ny couche-d'ozone. Miaro ny sisitany tsy ho kaony ranomasina. Toerana fiveloman'ireo hazan-drano sy ny drakaka ihany koa ny alaonko. Maresaka iraisam-pirenena mandidy any Chine anakatona ny masivoana ao Houston ny Amerikanina fanapa-kevitra izay mialohan'ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa. Fanadina. Tsy nahazo alalana hiditra amin'ny masivo sinoa ao Houston ireto mpamonjy voina ireto. Tsy navela hiditra ireo mpamonjy voina. Araka ny voalazan'ny fifanarahana iraisam-pirenena tsy mahazo miditra izahay raha tsy nahazo alalana. Raha ny filazan'ireo nanatry maso, nisy ny fandorana antota taratasy maromaro toa ivelan'ny maso ivo taorian'ny nazahoana ny baiko mandidiny anakatonana izany. Mialohan'ny Chine tanteraka ity fanapahan-kevitra ity. Vao maika nampitombo ny fifanolanana misy eo amin'ny firenena rotonta ity fanapahan-kevitra mandidiny anakatonana ny maso ivo ity. Nanampitrotraka ny tsy fifankazahoana eo amin'ny firenena rotonta ny fandaniana ny lalàna momba ny filaminana anatiny sy ny mahakasika ireo Ouïghour. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankatrany ianao nanaraka izany soava tsara ato tompoko.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.